Manao tovakana ihany koa ny fitsidihan'ireo masoivo samihafa masoivo izay miasa somony eto Madagasikara ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana farany teo ary dia ny masoivon'ny Inde indray no noraisin'ny ben'ny tanàna teo anivon'ny lapan'ny tanàna tao Analakely tao. Nanatanteraka fitsidiana ara-pomba fanajana ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana ny lehiben'ny masoivon'ny Inde miasa somonina eto Madagasikara ny maraina teo. Fitsidiana izay nomariana tamin'ny fiarabahana sy firarian-tsoa ho andramatoa ben'ny tanàna tamin'ny fahalaniny teto Antananarivo izay somary taraiky ihany ho an'ny lehiben'ny masoivon'ny Inde noho ny fisian'ny fionana an-tampony Afrika Azia. Ankoatr'izay dia miomana amin'ny fikarakarana fiaramiasa amin'ny tanàna iray any Inde ihany koa ny rotonta izay heverina iompana tanteraka amin'ny lafiny ara-panabeazana, ara-kultoraly sy ara-tsosialy. Misy tokoa ny fiomanana fandaminanay anisan'izany zany ny fiaramiasa ny Antananarivo miaraka amin'ny tanàna anankiray any Inde ary eo ampanovana ny famolavolana ny fiaramiasa amin'izay zany zay. Ny ben'ny tanàna Antananarivo dia mampatsiafa mbola mitohy hatrany fisokafana amin'izay rehetra vonany hiara-iasa amin'ny fanarenana ny Antananarivo.